miaraka antsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Misy ny zavatra tsy afaka miandry. Izy indray ravana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe ny zavatra iverin'ny olona fa tsy afaka miandry. Ohatra hoe ny resaka fahasalamana, ny fitadiavam-bola, asa mety indray koa ny fanomponan'Andriamanitra aza na ny fiarovana ny tena, ny sécurité sy ny hoe ny fianarana sy ny ohatran'izany mety hoe zavatra iverin'ny olona fa tena tsy afaka miandry mihitsy. Fa zandro dia tetenintsika fa tsy mampianatra antsika an'izany ny soratra masina. Fa raha ny Baiboly no jerevantsika ao Matteo 5:5-20 dia hitantsika fa ny zavatra tsy afaka miandry dia ny fihavanana. Ny fihavanana. Sarobidy io fihavanana io amin'io texte io eo amin'ny 7:20 izy dia mampatsiaro ny amin'ny hoe raha andeha anao fanatitra ianao izy ka eo ny mahatsiaro fa misy rahalahinao manana alahelo aminao avelao aloha ny fanatitra. Zany hoe afaka miandry ny fanatitra. Ny fanompom-pivavahana azonao ialana zany, azonao ampiandrasina zany. Ny fiangonana aza mbola azo lazainao hoe afaka miandry. Fa ny zavatra tsy afaka miandry dia ny fihavanana. Sarobidy mihoatra noho ny fivavahanao, ny fihavananao amin'ny manodidina anao. Zay dia tena tsoroko amintsika zay raha io texte io jerevana. Ozy amin'ny 5:20 manao hoe mihavana faingana. Mihavana faingana. Zany hoe zavatra tena tsy azonao mitaridretra na hoe andrandrasana na angatahan'andro ity resaka fihavanana ity raha ny tompo no mahita izany fa tena hoe aingana farazaingana ianao ataovy lahara-pahamehana eo amin'ny fiainanao mihitsy izany fihavanana izany. Amin'izao izy amin'izay manana ady aminao. Indraindray ravana misy ny mpianaka efa 5 volana tsy mifampiteny, misy ny mpivady 2 herinandro 3 herinandro tsy mifampiteny, misy ny olona izay tsy mifampiditra trano nefa dia mieritreritra hoe kristianina dia mamita teny hoe mandeha mivavaka makany am-piangonana nefa tsy mihavana akory amin'ny manodidina azy. Tsy sitrak'Andriamanitra izany, tsy sitrapon'Andriamanitra izany fa ny zavatra rehetra dia afaka miandry daholo. Fa ny fihavanana zavatra tsy azonao ampiandrasana izany, mihazakazaha mihitsy. Zay raha zay no azo lazahana azy eto, mihazakazaha mihitsy aloha izy ny tompo ataovy aloha izay ampilamina ny fifandraisanao amin'ny olona io zay ianao vao miditra amin'ny zavatra sasany. Satria nahoana ohatra izy manao hoe denim-bola miara-dia aminy ianao. Zany mbola misy ny fotoana ahafahanao manatanteraka an'izay. Tamin'izany fotoana izany mantsy ny olona raha manana ady ka hitondra an'ilay ady eo amin'ny mpitsara dia tsisy ohatrany amin'izao aditsika zao hoe mandefa convocation ny mpitsara dia hoe ino no mampiantso an'ilay ankilany fa tena miara-mandeha ny an-dalana mihitsy. Ataontsika sy ianao any amin'ny fitsarana dia miara-mandeha ny an-dalana iny dia hoe raha vao eny an-dalana iny amin'iny fiarahana mandeha iny mbola misy occasion ahafahanao manao arrangement, mbola manao fampirarahana aloha dia ataovy aingana izany ozy ny tompo fa rehefa tonga eo amin'ny fitsarana io resaka io tsy tafavoaka ntsony ianao. Zay ny toy anao manao hoe tsy tafavoaka ntsony ianao izy fa tena tsy maintsy voasazy ianao vokatr'io ady ny arahanareo io. Ka dia tena hoe zava-dehibe zany ity fihavanana ity. Aza angatakandro, aza manao ampitsolava fa manantona an'izay olona manana ady aminao dia ataovy izay havamanao aminy. Ny fihavanana kosa nefa dia izao tsy midika akory hoe rehefa manantona azy ianao dia tsy maintsy anaiky ianao izy na terenao izy tsy maintsy anaiky ianao fa mety anaiky izy mety tsy anaiky fa ny anjaranao aloha dia ataovy izay fomba rehetrarehetra ahafahana mampiavana anareo. Rehefa tsy manaiky izy efa afaka ny anjaranao. Misy video any alohany miresaka ny amin'ny hoe famelan-keloka sy ny fihavanana zavatra roa samy hafa ireo fa tsy ho resahantsika eto intsony fa manasanao hijery an'izay video zay any alohany raha ohatra ka mbola raha mahaliana anao zay hoe ahoana ny mahasamihafa ny famelan-keloka sy ny fihavanana izay. Fa zay resahany amintsika tory zany dia hoe mihavana faingana. Mihavana faingana zavatra tsy afaka miandry zany fa rehefa tapitra ny fahafatesana, rehefa tonga ny fahafatesana efa tara loatra. Ny ray minitra orina ny fahafatesana ravana efa tara loatra. Raha ohatra ka amin'ny anao tsy mifampiteny ny vadinao io ny tonga tampoka ny fahafatesana dia fifandraisana ohatran'izao ve no amarana anareo ny fiarahanareo hatramin'izay. Ny ampopontsika ravana mbarako eto foana zany fa tsy mitondra antsika makaiza mihitsy fa aleo foana mandefitra satria zava-dehibe le fihavanana. Inona maha zava-dehibe azy? Satria izao didy vaovao izy nomeko anareo dia mba hifankatiavanareo ary zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Zany hoe tena mifandray amin'ilay didy mpitiavana io. Zay no mahasarobidy azy, ny fitiavana mahasarobidy azy eo anatrehan'Andriamanitra. Ka dia aza mangatakandro fa raha mbola tonga aminao zao video zao dia fa irak'Andriamanitra zao mahatonga sainanao ny amin'ny hoe
miavana faingana amin'izay mananady aminao. Andefaso message izy, antsoa izy, manantona azy dia ataovy izay fampirarahana, ataovy izay fandaminana. Aza mieritreritra mihitsy za azy zokony ve fa nisy vidéo nataoko amin'izay koa ny hoe izy ve nidiso dia zany tokony hoe fona, fa misy vidéo nataoko amin'izay koa any alohany azonao jerevana raha ohatra ka mahalinanao ny amin'izay zavatra izay. Fa izay zavatra lehibe indrindra ao anatin'izany rehetrarehetra izany dia izao koa ny amin'ny hoe ny fihavanana amin'Andriamanitra. Tsy ny fihavanana amin'ny olona ihany akory, fa ny fihavanana amin'Andriamanitra ihany koa ravana dia tena zava-dehibe ary mihoatra lavitra n'olona amin'ny olona azy ny amin'ny hoe teny mbola misy ny fotoana, teny mbola ankehitriny izao ataovy izay hihavananao amin'Andriamanitra. Ny lasa efa tsy azonao vanantsony, ny rapito tsy mbola fantatrao androany. Mbola afaka mihavana amin'Andriamanitra anao, priorité anao zany ny urgence anao, tsy ny fahasalamanao tompoko ny urgence. Tsy ny zavatra hoe inona ny sakafo hiditra anatin'ny vavako na hoe inona ny asa ataoko androany na aizany tsy izany no priorité antsika kristianina, fa ny fihavanana amin'Andriamanitra. Ataovy azonao antoka isan'andro fa vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Ary izany mihitsy ny nambaran'ny tenin'Andriamanitra rehefa any amin'ny Salamo fa 2:30 dia nanambary Davida manao hoe tsy mba hiditra ao andaiko ao izy na hiakatra amin'ny farafara fandriako, tsy mba havelako atory ny masoko na rendremana ny odi-masoko, mandra-pahitako fitoerana ho an'i Jehova dia fonenana ho an'ny maherin'i Jakoba. Izany hoe mbola misy zavatra tsy milamina ny amin'ny tranon'Andriamanitra, mbola misy zavatra tsy milamina izy ny amin'ny fitoeran'Andriamanitra. Dia izay zavatra izay aloha tsy maintsy alamiko izay fa raha tsy izany tsy hiakatra ny ambony fandriana akory, tsy hatory akory ny masoko, tsy hiditra ao amin'ny tokantranoko akory. Izany hoe tena zavatra priorité ry havana. Alamino tsara mihitsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, alamino fa zava-dehibe izany. Ary izany natonga an'i Paoly any amin'ny Korintiana 2:5 manao hoe koa dia iraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe mihavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Mihavana amin'Andriamanitra ry havana, teny tsy mbola tara, teny tsy mbola tara. Aza variana amin'izao fiainana izao fa teny mbola mifaka mandeha ianao mandra-pahatonga anao amin'ilay fitsarana farany, izay ilay fitsarana tarany io. Fa rehefa tonga io fitsaran'Andriamanitra io efa tara loatra. Mbola manana fotoanantsika izao, tena mbola manana fotoanantsika izao ahafahantsika manantona an'Andriamanitra, ahafahantsika mihavana amin'Andriamanitra, manana ady amin'Andriamanitra ianao noho ny amin'ny fahotana izay vitantsika, satria mampisaraka antsika amin'Andriamanitra ny fahotana. Ireny adintsika amin'Andriamanitra ireny tsy maintsy reglena reny mialohan'ny hatongavan'ny fitsaran'Andriamanitra. Ary ny fibebahanao sy ny fanatonanao an'Andriamanitra no ahafahanao mandamina reny ady reny. Mbola voninanao arrangement aminao Andriamanitra, vonina mbola hamelanao izy, tsy hitondranao amin'izany fitsarana zany ho anameloka anao fa tena hoe hanamarina anao satria efa nisy arrangement natao dia ny rano Kristy izy alatsaka teo ambony azy fijaliana ho fanadiovana anao. Matoanao teo ambony azy fijaliana Kristy mba hatonga ny fahotanao sy ny faratsinao rehetra ho voavono ao anaty an'Andriamanitra. Minoana izany miteza hibebaka anantona an'Andriamanitra fa sao dia tara loatra. Ary za mihitsy natonga ilay mpanompon'Andriamanitra namorona lira manao hoe move vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Move ozy izy efa nibebahanao tamin'ny fonao ireo ota vitanao. Efa ela ozy ny andrasan'ny tompo Jesosy anao, nandondona teo ambaravarany fonao. Sao ity no antso farany, anio valio izy, sao very ianao. Fa rehefa jerevanao io texte io amin'ny 5:20 Matthieu 5:10 dia tena milaza mihitsy izy manao hoe tena ho alohanao hatramin'ny varavety farany ary tsy tafavoaka amin'izany ianao fa dia tena hoe dia mbola misy ny fotoana. Andeha hihavana amin'Andriamanitra isika, andeha hihavana amin'ny manodidina antsika isika. Ary izany no dikan'io azo fijaliana io rehefa mijery an'io isika dia izao fampihavanana an'Andriamanitra amin'ny olona ilay mitsangana dia ilay mitsivalana, fampihavanana amin'ny olona samy olona. Izay no nahatongavan'i Jesosy Kristy fa izy ny fihavanantsika, ny mba hampihavana. Zavatra sarobidy amin'Andriamanitra tsy afaka miandry io, fa ny zavatra rehetra dia afaka miandry daholo. Raha vao maraina vao mifoha ianao alohan'ny atory ianao ninona ataonao ny zavatra tsy afaka miandry ry havana dia ny fihavananao amin'ny manodidina anao, ny fihavananao amin'Andriamanitra. Regleo isan'andro zany raha tianao ny ahazo famindrapon'Andriamanitra sy ny ahita izany atao hoe fiadanana mandrakizay izany. Dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.